Miaraka ivavatsika tompoko. Jehovah-Andriamanitra ray io misaotra anao satria Andriamanitra be famindrampò ianao, mbola mitondra fanasitranana teto amin'ny firenena, na dia eo aza ny fiodinanay mandrakariva sy ny fimonina manan-dava, toe-panahy mitondra korotana, mbola mamindra fo ianao, na dia eo ary ireo mbola tratra ny valana retina. Tsy hainay ny tsy sotranao no ny fitsinjoanao manokana izao firenena izao, ny famindramponao lehibe, kanefa dia mbola mitaraina ny alehibe ny fitiavanao mamindra fo amin'izao firenena izao tompo. Iza jerevanao araka ny haben'ny faratsiny, fa jereo araka ny haben'ny fiantranao, mitondra-bavaka ireo marary mba ho sitrana, ary ny tena irinay ray io mba hampitsaranao ny loza tsy hatra manerana n'ity firenena ity, satria tsy tapina fenina aminao ny fahantrana menjady, ary izany rehetrarehetra izany dia vokatry ny famafisan-dohanay. Ataoko sy mino izay fa maro ny olonao izay miketahetany famarinana te hiverina ao aminao tokoa izao teny izay entiny izao tompo, mitondra fanavozam-panahy ho an'ny tsiraray avy izay mandre, ka tonga ny fitsarany loza eto amin'ity firenena ity, araka ny teninao hoe noho ny amin'ny olom-bofidy dia mahafoezina izany andro izany. Dia mataoko sy mino izay fa ny fanahy masina dia asa mandrakariva ao anatin'izao firenena izao, hahatonga azy ireo manaraka ny fepetra rehetra omena na izay hoentiny fitondrana. Fa ny lehibe indrindra amin'izany dia ny afatry ny teninao izay antoka azahoana ny famonjena. Koa dia mitenena ary Jehovah ho fameno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomana ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva. Mbola ao anatin'ny ady isika izao, ary tsy isika ihany fa izao tontolo izao, manoloana nyity fahavalo iraisana izay manenika ny firenena maro izay mampikaikaika, mitady ny vahaolana maro isan-karazany, kanefa toa tsy mitsahatra fa mahazo vahana mandrakariva ilay loza. Raha mandinika ny tantaran'i Madagasikara izay mifandraika amin'ny zavatra misy maneran-tany dia ny tantara tsy fanadino. Reto ny tenako ho antsika izay mahatadidy, dia misy zavatra anankitelo manamarika ny tantaran'izao tontolo izao izay mety honka teto amintsika teto Madagasikara. Asa raha tsaroantsika fotoana ela izay, tamin'ny taona 2012, ny daty mipetraka tamin'izay dia ny 21 juin 2001. Tantara tsy fanadino izany, nisy iny ny eclipse totale izay nandalo teto amin'ny firenentsika, ary nalaza naneran-tany izy io satria vao sambany no nisy an'izany teto Madagasikara. Ary be dia be ny firenena tany amin'izao tontolo izao, ny torista tonga nitsidika teto Madagasikara mba hibanjina izay eclipse totale izay. Ary io taona 2012 io dia taona hafa ihany koa, manamarika ny tantaran'i Madagasikara, satria tamin'izany vanim-potoana izany dia nitaintaina ny olona, ary ny feona alefa tamin'izany dia hoe tsy azo atao no mibanjina amin'ny maso tsotra izao, izay ilay takomasoandro amin'ny fahafenoana izay, fa mety hiteraka fahajambana. Nisy ny afatra nentin'ny fanjakana tamin'izay, naparitaka manerana amin'ny Madagasikara hoe mila manao solomaso takomasoandro mba hiarovana ny vahoaka tsy ho tratry ny fahajambana. Ny zavatra nanetra tamin'io vanim-potoana io dia nankatoy daholo ny vahoaka rehetra, satria samy tsy te ho janona, ary nisy ny solomaso takomasoandro, nisy ny namidy, ary nisy koa nefa nizaraina maimaim-poana manerana amin'ny Madagasikara. Ary saika ny ankamaroan'ny malagasy
tsy nisy fimonomononana tamin'izany vanim-potoana zany fa nanaiky ny fepetra nomeny ny mpitondra. Tadidiko tsara de totsirabe ny tenako tamin'izay vanim-potoana izay, ary ny fanjakana tsy niteny mihitsy hoe mijanona ny an-trano fa vokatry ny tahotra tao anatin'ny olona, na dia tsy mbola tonga akory aza ny vanim-potoana ny sehon'ilay taki-masoandro amin'ny andro ataondro amin'ny 12 sendra nivoaka tany ivelan'ny tany a, tena mangina ny lalana, ny iboka daholo ny olona, nandray am-po ny afatra nentin'ny fanjakana tamin'izany vanim-potoana izany satria tsy te ho tratry ny loza. Kanefa niaraka tamin'izay ihany koa dia nandeha koa mitsaona hoe tena io taki-masoandro amin'ny fahafenoana izay miatra eto Madagasikara io a, ny vanim-potoana koa ahatongavan'i Kristy faharandro ozy ny olona, ary be dehibe no mitaintaina tamin'izany vanim-potoana izany. Ary tsy tongatonga ho azy zany fa fanairana nataon'Andriamanitra ho an'ny firenena mba tonga ny firenena mba hitodika amin'Andriamanitra, hiverina tanteraka amin'Andriamanitra. Tamin'izany vanim-potoana izany mbola azo lazaina hoe vitsivitsy ny fiangonana zandriny, fa rehefa tonga io taki-masoandro amin'ny fahafenoana io, tsy vitany hoe miaro tena fotsiny ny olona fa lasa midodododo namonjy fiangonana. Ary be dehibe ny fiangonana zandry niteraka tamin'ny vanim-potoana io, ary zavatra tsara zany satria nampiverina ny olona tamin'Andriamanitra. Rehefa natao ny fanazavana tamin'izany fa tsy hidirantsika lalina fa ara-tsoratra masina izy io, satria hitantsika tao anatin'ny tapabolana angamba tamin'ireny vanim-potoana ireny ho antsika izay mahatsiaro, ny fandimby daholo na ny manam-pahaizana na ny mpanandro na ny mpitondra fivavahana niezaka nanazava tao amin'ny fahita lavitra hoe midikinina ho an'ny firenena izay taki-masoandro izay, fa tsy nisy nafa-po na dia mindray aza ny valitenin'izy ireo satria no hazavainy araka ny saina mahano fotsiny fa tsy nisy niondrika tao anatin'ny baiboly. Ary ny mpitondra fivavahana ary tamin'izany dia rehefa nanontaniana dia tsisy zavatra azony nambara akoatran'ny événement apocalyptique, zany hoe toe-javatra mitranga amin'ny andro farany ary marina izay fa tsy voazava hoe inona ny antony. Fa raha ny ao anatin'ny soratra masina ary nandray anjara ny tena tamin'izany, hitondra fampahirezana ho an'ny olona satria tao anatin'ny taona 2 ihany koa eto Madagasikara dia efa nanomboka ny korotana. Ary mahavariana rehefa misy toe-javatra tahaka an'ireny tsy afa-misaraka koa amin'ny korotana misy eo amin'ny firenena. Ary fantatritsika tsara ny rezimy manisy tamin'izay vanim-potoana izay fa nanomboka hidaboka vokatry ny fihetseham-bahoaka vetsy averoa ary niteraka tena fanotrana mihitsy dia tao anivon'ny firenena vokatry ny korotana ny tranga niaraka tamin'io toe-javatra io. Fa rehefa tena nijerevana ny soratra masina dia navelan'Andriamanitra hitranga zany mba ho fanairana ho an'ny olona, ary tsy ny eto Madagasikara rery ihany fa mba hipaka manerana an'izao tontolo izao, fa ny zavatra nataon'Andriamanitra misy antony avokoa. Nataon'izany taki-masoandro amin'ny fahafenoana dia misy hevitra raha-tsoratra masina ary tamin'izany vanim-potoana izany nambara mihitsy fa ny faminaniana sisa tsy tanteraka dia voasoratra eo amin'ny Matteo 4:20, ny andininy fa 2:20 izay fanazavaintsika teto ka hatramin'ny 2:20. Io ny faminaniana andrasana mandrakity ny androany rehefa manomboka mitranga le izy fa manamafony ny olona tsy mety mandray miafatra. Dia zao ny voasoratra eo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay nandohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsisy intsony, raha tsy no afoezina zany andro izany ozy a dia tsy misy nofo hovonjena fa nohon'ny olom-boafidy dia ho afoezina zany andro izany. Zay no asahitsika amin'ny teny fa na dia tonga ireo loza tsy misy to azy io ary efa anisan'ny fambara ataon'Andriamanitra zao toe-javatra mitranga manerana an'izao tontolo izao tsy mbola nisy tahaka nyity tokoa hoe loza favalo iraisana izay mahatratra an'izao tontolo izao. Fa io zavatra io nasahitsika ny teny hoe na dia eo ary io tsy mbola tonga ny farany,
fa nohony amin'ny olom-boafidy ozy zany hoe misy olona tena tehiverina amin'andriamanitra de ho afoezin'andriamanitra iolozy io nohony amin'ny olom-boafidy satria raha io n tsy afoezin'andriamanitra na de ny olona tena matoky an'andriamanitra ary mety heritreritra hoe tena tsy misymihitsy andriamanitra atao tsy mamaly vavaka mihitsy andriamanitra fa to de mitombo hatrany ny loza fa nohony amin'ireo olom-boafidy ireo no mahatonga an'andriamanitra mamindra fo de ho afoeziny zany andro zany ary zay no mahatonga atsika milaza ho resy any ange io valanaretiny io fa mandrapatonga n'izay le fandresena ny fahavalo zay miatra zay nohony amin'ny olom-boafidy de misy ny fepetra ampitain'andriamanitra ary nambary zany tamin'ny taona ray sy roa arivo raha niditra tao amin'ny fahitalavitra anankiray tao amin'ny TVM ny tenako ary tao amin'ny TV fahitalavitra vivako tany mahajanga tamin'izany vanim-potoana zany nanazava n'izany rehetrarehetra zany hoe tena vavan'andriamanitra amin'ny teny trompetra tsofin'andriamanitra io mba tonga ny olona hitodika amin'andriamanitra ary io ny zavatra nambara tamin'izay hoe tena andriamanitra efa mampitandrina sady fa ho avy ange io lozy io kanefa rehefa tapitra io lozy io tsy vitany hoe hitsahatra fotsiny am'izao fa ohatrany misy fiadanana vetivety fa ny manaraka le loza tsy misy to azy manerana n'izao tontolo zao ary izy io miverimberina fa me mafimafy de ny matotiko fa 420 no manamarika tamin'izay vanim-potoana zay ny afatr'andriamanitra mahakasika ny taky masoandro amin'ny fahafianoana io ary voalaza mazava fa saingy eto amin'ny matotiko fa 420 ny andiny fa 520 sy ny manaraka tsy zavatra arabaky teny ny tian'andriamanitra ampitaina amin'io satria matetika ny olona zay miezaka mitory ny famantarana amin'ny andro farany de raisiny arabaky teny io fa tsy zavatra arabaky teny io ambaran'ny tenin'andriamanitra ty amin'ny matotiko fa 420 io fa famantarana miloha ny fiavian'i Kristy ary zany keo ny zavatra tsy maintsy hitranga satria tsy maintsy ho resy io lozy io tsy maintsy hitsahatra io lozy io fa inona indray ny manaraka misy foana ny famantarana satria mbola ho mafimafy kokoa io noho io ny zavatra hitranga manerina n'izao tontolo zao fa vo afaka io lozy io ny zavatra hitranga ny andininy fa 520 ny andininy fa 520 de zao ny voasoratra hoe raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo izy ny masoandro amaizinina ny volana tsy azava ny kitana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra de ozolozonina zay ny famantarana manaraka ny loza ary rehefa tena hidirana lalina io matotoko fa 420 ny andiny fa 520 io de io fipohiran'ny fiangonana maro isan-karazany na niry ohatry ny anana tao arina ny taona 2001 fa saingy ny zavatra hita tamin'ireny vanim-potoana ireny nisy tena niazona ny marina nisy tena nitorony marina fa ny akamarony de zao saiky nitondra famitahana satria lasa fitaovana teo am-pilatanan'ny olona ny fitoriana ny filazantsara lasa tonga am'le fitenin'ny olona hoe lasa clientélisme fotsiny zany hoe tena fomba anankiray lasa nataon'ny olona hita edy avam-bola tsy tena nitoro ny famarinana fa nanangon'olona fotsiny zavatra nisy nefa tamin'ny taona ray sy roa arivo tsy vitan'izay fotsiny fa nianjera fitondrana teo aloha tao anatin'ny korotana maro isan-karazany ary niaraka tamin'izay firoborobony fiangonan'izay nanompoka tamin'ny taona 2001 koa raha tsarotsika ny tantara ndorobo tsy nisy takan'izany ihany keo ny antoko politika maro isan-karazany tsy hitan'ny olona tsony zay sina ny lalaka lehany na teo amin'ny sehatra ranofo na teo amin'ny sehatra ara-banahy iza ny tena miazona ny marina iza ny tena mitsinjo ny fivoarany ty fireneny ty fa misy ny manao kombakambava misy nefa tena tia tanindrazana te anarina ny firenena ka lasa nisy fifandirana teo anatrehan'izay misy ady tonga maizina tanterakaraka ny teny soratra masina ny zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana zany na teo amin'ny sehatra ara-panahy na teo amin'ny sehatra aranofo ary tsy nijanona teo fotsiny fa ny zavatra natahoran'ny olona tamin'io vanim-potoana io hoe tonga ny farany de zay na tonga ny olona nyrodorodo nakany amin'ny fiangonana de ilany raiky amby roapolo jiona ray sy roa arivo tsy tonga ny tompo ny sainto ny olona ary inona ny zavatra nitranga nanjary le fanao taloha ihany no miverina lasa miverina adino le afatra tamin'izay ary ny zavatra tena nanaitra ozytsika
de le afatra mpitondra fanjakana zay toraky ny toejavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao hoe misepetra ny raisy ny firenena manao solomaso tako masoandro avokoa fa nanao ny olona rehetrarehetra tsy nisy nanda tsy nisy hita mihitsy hoe tena nisy ady politika tam'izany vanim-potoana zany fa samy miaro ny tena na de teo raha ny zavatra manahirana ny tsiraray avy satria zavatra mandalo indre mandeha sao be hitondra fa jambany fa niaraka tam'izay ihany ko vavan'andriamanitra miteny fampieritrretana ny olona hoe raha mba andriamanitra kosa ny manome ny solomaso tako masoandro zay mba hitatsika ny tena marina mba tsiry ny olona manaraka fa eo misehatra ranofo eken'ny olona ny afatra miembena mirovatena miaro tena ny olona fa eo misehatra ra-panahy kosa hodina tsy hita ny afatry ny mpitondra fivavahana ny afatry ny filazantsara le fampiverenana amin'andriamanitra fa rehefa afaka le loza ny eritreretina ho tonga indray fa nanao nataon'ny olona de petrapetraka teo le vaoka an'andriamanitra etsy andany moa manao ny ataony any keo misy tsy hoe ratsy daholo angety fiangonana zay mitsangany ary ny azo antoka mahatonga tsangana fiangonana avy amin'andriamanitra fa mahatonga voana any am'tsizy ny lalan'le fiangonana de zao ny adalana mpitondra mpitoro filazantsara zay tena hoe ny toetsainay de resaka clientelisme fotsiny anangona n'olona fotsiny mba ampitombo ny arena ao anaty zay tsy mentehatra na misainana mandrak'zay fa manao fampianarana mahafinaritra amin'ny olona zay hoanina zay hotafina zay hosotrona zavatra tena tsy maharitra fa jesosy nefa de ny tena hoe ka tsontra njakako sy ny famarinako anampy anareo ny zavatra rehetra zavatra omena mamaimpona kanefa de zao inena toerina zao fotsiny fa tonga daholo io famantarana maro isan-karazany zay tsy horena ny famonjeny io fa saingy resaka ranofo daholo ny zavatra mitranga de zany rehetrarehetra zany lasa nivona fitoriana ny filazantsara miaraka tam'izay keo nivona ihany keo ny mpanao politika satria ady la politika tsy nisy fitsinjovana le tena fampisony le firenena tsy nisy fitiava-tanindrazana fa tena zay azahoana toerana abe ny arena fotsiny zavatra mitranga zay ny zavatra mitranga tamin'ny 2 jiona 20 rotana be teo ary hitatsika nanomboka hatreo 2001 tonga taty amin'ny taona 2012 le tena mivoatra ho tsara ave ny firenena fa tao anatin'izany de nieritreretina fa isy vaolana hitranga fa saingy vo maika tafaletika tamin'ny lalina ny firenena tao anatin'ny fahantrano tao anatin'ny fahamazinana tanteraka azay miteraka fihetsem-bahoaka tonga ny taona 2012 fantatra zao tontolo zao takanty coronavirus ty ihany keo tamin'ny alalan'le calendrier maya faminaniny nivoaka tamin'le calendrier maya hoe ny 21 décembre 2012 no tonga ny faran'izao tontolo zao ary tena nitaintaina ny olona ary zao tontolo zao mihitsy de fa tena niandry satria na ny faminanina tao amin'ny calendrier maya tafatsofoka tao anatin'ny fiangonana hoe ny taona 2012 tsy sevitra tsony fa tsy maintsy ho tonga ny faharandro ary tamin'io vanim-potoana ihany keo de nirodorodi ny olona nanatona fiangonana satria tsy vitan'le hoe faminanina avy amin'ny calendrier maya fa be debe reo oracle chinois tam'izany vanim-potoana zany indrindra koa ny manam-pahaizana zay tamin'ny alalan'le hoe projet webbot logiciel prophétique tamina ordinateur ary resaka mahakasika ny ekonomia no nieritreretina ao atao kanefa rehefa nijerevana nandinika ny manam-pahaizana ohatra ny laza zavatra hafahafa zany keo le ordinateur satria nisy tam'ireny vanim-potoana reny hoe tena tamin'ny alalan'izay le ordinateur zay nahitana fa misy zavatra tena ohatra ny vita calcul tanteraka mihitsy nahitana an'ireny tsunami ororotany voapirofo mazava tsara mihitsy tam'izany vanim-potoana zany ary tena nitranga de na io koa raha de nahita fa ny taona 2012 de tsy sevitra ihany keo fa tena isy loza tsy misy takan'izany hiatra manerina n'ity zao tontolo zao ty ka raha na ny manam-pahaizana raha de resy lahatra tanteraka mihitsy hoe io koa no faharandro ary tsy vitan'izay fotsiny ny zavatra nitranga fa mifandinihan'ny sientifika ihany keo de hoe tena heafanany amin'ny pôle nord sy ny pôle sud hitsonika ny ranomandry ary de tena hiteraka tsunami hiteraka tena loza ara-boajanahary
zay tondra fandravana ety amin'ity zao tontolo zao ety. Ary fantatritsika koa ny zavatra mitranga tamin'izany taona 2012 zany fa de zao mitaintaina ny olona ary de tao anatin'izay ihany ko nisy ny firodorodoana iverina amin'Andriamanitra ary tamin'izany vanim-potoana zany moa raha na de adina ny tenako hoe ahoana ny fahitanany ao anatin'ny soratra masina de zaka hoe zavatra tsy mahagaga zany zavatra rehetrarehetra zany fa tsy misy olona mihitsy afaka ilaza amin'ny antsi-piriana na ny andro na ny fotoana raha ny voalazan'ny baiboly tsy misy mahalala zany fahataperan'ity zao tontolo zao ity zany fa zay afatra natsao fatongavan'izay le farandro zay na tamin'ny taona 2001 na tamin'ny taona 2012 de tsao alefa midevoly satria tiany iaina ao anatin'ny tsao le vahoakan'Andriamanitra tamin'ny taona 2001 ohatra ny tena zavatra tena hitranga androany le izy ohatra ny natoky le olona le tena tonga ny farandro ka rehefa dila ny 21 juin 2001 tsy tonga ny tompo tonga zay tamin'ny taona 2012 tsy mitovy tamin'ny taona 2001 kory ny zavatra mitranga nefa nanerina ny zao tontolo zao tsy nisy kory fandraisana fepetra fa nitahotra ny olona sasany de nanantona fiangonana fa tsy de nandaitra firy-tsony le tsao le hoe ho avy ny farandro fa miandro fotsiny ny olona hoe inandray ny zavatra mitranga tia ny devoly zany ho zatra hoe tsao le tamin'ny 2001 kanefa tia mihitsy ny olona eritreritra mampandalovony kely aloha ary zao tontolo zao mihitsy ny natoky fa ho avy ny farandro kandro de ila indray ny 21 décembre 2012 tsy tonga indray ny tompo tsy tonga ny farandro mba ho tafaletika ao anatin'ny olona am'izay vanim-potoana zay hoe kay tsao fotsiny zany farandro zany tsy misy zany farandro zany de mirodorody any ny olona nanatina fiangonana fa ny zavatra nisy nefa zavatra nisy rehefa afaka le noeritreretina fahatongavan'ny loza nataon'ny olona ihany nataony lasa tsy nandaitra tsony le feo ary zay tena fitaka ataon'ny devoly fitaka ataon'ny devoly satria ho avy am'izay tena famarinana teny soratra masina ary ny famarinana faran'izay nylazaintsika hoe ny famarinana sisa tsy tanteraka de le loza tsy misy to azy hitranga manerana an'izao tontolo zao ary efa fanairana ataon'Andriamanitra io zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zio de eritreritra indray ny olona am'izay vanim-potoana zay hoe ohatra ny tamin'ny taona 2001 ihany hoe mitovy tamin'ny taona 2012 ihany hoe zavatra tena resaka fotsiny zany fa tsy ho avy zany ny tompo fa tampoka natongavany satria tsy iomana tsony ny olona am'izao vanim-potoana zao am'izay vanim-potoana zay de ho tratra ny loza izy tonga tapoka ny fataperan'ity zao tontolo zao ty ho any amin'ny fahaverezana daholo ny olona tamin'ny taona 2012 inona ny nitovizana amin'ny taona 2001 tena korotana foana ihany ko ngamba tadiditsika fotoana tao anatin'ny andro niteteza mita tamin'izany vanim-potoana zany fa korotana koa teto Madagasikara tsy mbola nisy grevy tahaka an'izany teto Madagasikara mivon'olona vetsy averoa nanomboka tena nazovahana ny dalo ary tena kaikaiky ny olona taona maro ary tao ambadika rehefa taty amin'ny afaka ny 2012 niditra taty amin'ny 2013 manaraka an'iny de tena resaka tena asan-dalo fotsiny na dalo ambony latabatra io na tena dalo ara-baky teny na dalo ara-panako araka ny resantsika hoe na ny fiangonana ary misy fitaka koa eo anivon'ny fiangonana eo anatrehan'izay kanefa trompetra avelon'Andriamanitra hitranga daholo zany mba ho trompetra tsofina hoe tena ho avy ange ny fanoteliny de loza tsy misy to azy zay tsy tsaotsony am'izay vanim-potoana zay fa tena hiatra ka raha zatra ny olona mieritreritra hoe tsao zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra manaraka de hoe tena aorinan'izay nefa manomana nefa akaiky le loza tsy misy to azy atratra n'ity zao tontolo zao ity ary zany indrindra no avelan'Andriamanitra hitranga am'izao vanim-potoana zao tonga ty amin'ny taona 2020 tsika ary ny zavatra hitatsika hoe raha vao mitranga le toe-javatra tahaka an'izany azo lazaina hoe ohatra ny loza tamin'ny taona 2001 loza ihany ko no nananotanina fa saingisoa ihany fa tsao tamin'ny taona 2012 fa nanaraka an'izay rehetrarehetra zay de korotana de tsy takona fiainana amintsika raha mandinika tsara ny soratra masintsika fa tonga koa io ary io tena zavatra misy io tsy tsaotsony ty valana retina manenika an'izao tontolo zao ty fa saingy efa tsy ao anatin'ny sain'ny olona tsony le iambina sy iomana tsy ao anatin'ny sain'ny olona tsony le anaraka ny fepetra rehetrarehetra de manjary miditra tafiditra ho azy ny loza de manaraka an'izay rehetrarehetra zay zavatra tena iainantsika eto Madagasikara zany ny fambolena korotana avetsy averoa
ary ny tena fitoman'olona mihitsy tsy anaraka ny fepetra kanefa inona ny vokany miteraka loza ho an'ny tsiraray avy. Ary zany ny tokony hodiny atsika hoe tsy tongatonga ho azy. De taona 2024 ity nresakitsika tamin'ny farany, satria rehefa nijeritsika hoe io fepetra apetraka io ange de io le tandindony mena rana varahana zay natsangany Mosesy tamin'izany vanim-potoana zany raha mahatadidy tsara tsika voatery tsy maintsy miverina amin'izany satria inona moa ny antony? Mandray ny andraikitra tandrify azy ny fanjakana, mandray ny andraikitra tandrify azy ny mpitsapo, kanefa mandray ny andraikiny matsiaro koa ny tena fa tokony andray andraikitra apita ny afatra amin'ny olona rehetrarehetra satria fahavalo iraisana izy io fa ny zavatra manaitra nefa ndraindray manoloana ny loza tahaka an'izao de nitoraka ny tamin'ny taloha ihany fa rehefa tena hoe amsehatra ranofo ka misy ny fanairana ny olona hoe ty re olona ny fepetra tena raisiny, misy ny olona nke manaiky fa matetika adiny foana mpitoro filazantsara na de miezaka ary izy mitondra ny anjara brekiny tsy hita satria resaka ara-panahy. Kanefa io zavatra io tsy afa-misaraka miady zay atrehantsika amin'ny ady ara-panahy ary tsisy lalana fahana mivoaka afa-tsy ny fitodiana amin'Andriamanitra irery any. Tamin'izany vanim-potoana zany nanangana menarana varahany Mosesy, inona ny zavatra nisy nanana ny adina ange ny olona tamin'izany, tsy araka ny tokony ho izy, tsy mifanaraka tamin'le filan'ny olona tamin'izany vanim-potoana zany na ny sakafo ny hohanina na ny rano zay nisotroana, zany hoe ohatra ny fitarainan'le olona hoe tena mahamona aminay na ny fanahinay tony mofomofo foana itony, aiza ve de zao foana ny aina, zany hoe le sakafo le hoan'ny tena le hoan'ny androany na main'ny olona, kanefa niaraka tamin'izay nefa vokatry ny fimonomononan'ny olona nandefasan'Andriamanitra loza. De rehefa tena teo anatrehan'izay na teo ary le filan'ny olona na ampandeferina zany rehetrarehetra zany fa ny priorité natrehana tamin'izay de miaretina nampandeferin'ny olona rehefa nanangana an'le menarana varahany Mosesy, nampandeferin'ny olona ny ambopony nanaiky ny fepetra izy antoka anankiray na velona azy ary toraka zany ny zavatra ininy tena ampitaina am'le vahoaka am'izao vanim-potoana zao ampandefery rere olona zay rehetra mety ho ampipo rehetrarehetra fa na inona na eo ara ny mosary na eo ara ny zavatra mahatery atsika rehetrarehetra tia misy fahavalo iraisana, io ny priorité tokony iray fo iraisainy iady inona ny tokony atao idivana amin'ny fahavalo io, fa saingy efa tena lasa ohatrany tsao amin'ny olona le izy de tsy raisin'ny olona mpo. De io mahatonga ny araka namparatsika hoe raha mbola mitoy ny fimonomonoana ary ny zavatra tsikaritra ke am'izao hoe zavatra tena toe-javatra misy manerana Madagasikara ny fikonokonona sy korontanana fa tsy hitondra soa ho an'ny firenentsika zany, vao mainka ho tafalatsaka amin'ny lalina ty firenen'ity raha zany ny zavatra mitranga, kanefa tsika mantoko ny fitantanan'Andriamanitra fa manana ny lalana ataony io Andriamanitra io mba hatonga atsika tena ho afaka ny amin'ny loza io nanaiky ny olona tamin'izany nampandefitry ny ambopony. Ary nisy zavatra maromaro ny resahantsika teo anatrehan'izay satria io le menarana varahany io sytsika de fampatsiarovana ny zanak'Israely hoe adinonareo ve mitondrana anareo mivoaka tany amin'ny tany Egypte, fa io menarana varahana zay natsanga amin'ny Mosesy io araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana varahana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona ihany koa, zany hoe tandindony le Jesosy zay tokony hitodian'ny olona le menarana varahana tany anefitra. Io ny voalohany fampatsiarovana tamin'izany vanim-potoana zany mba hitodian'ny olona hoe ratsy noho le zanak'ondry tsy misy kilema nge, de zao tsy tafavoaka ataotsika ka sao de adinitsika zay tonga ny aretina de io milohan'ny andringanan'Andriamanitra an'le olona napetraka ny fepetra ary zay nanaraka an'le fepetra de voavonjy ihany keo. De io toe-javatra io koa no miverina, zay no natonga an' Jesosy Kristy niteny hoe tena iverina indray io le menarana varahana io fa tsy menarana varahana intsony tamin'ny fotoana zay natongavan' Jesosy Kristy fa ny Pasika mba saina tsarovan'ny olona, ary zay no natonga atsika ny resaka hoe tena matoa ny hiboka daholo ny olona rehetrarehetra de tiany Jesosy Kristy empita amin'ny olona rehetra indrindra ho atsika kristianina ny afatry ny Pasika hoe le Pasika nge de fahatserovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zay mitondra famonjena ho an'izao tontolo zao, fa saingy inen'ny olona adino hoe misy fepetra apetraka io ary ny fijerevana n'izay le afatry ny Pasika zay mitondra
famonjena ho an'ny olona ry zay na tonga an' jesosy kristy tena nanambara hoe tena tsy maintsy taka ny nanandratana menarana varahana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba tonga ny olona anaiky ny fepetra zay omen'andriamanitra satria misy tena fifandraisany ny famonjena ra-panahy sy ny famonjena ranofo ninonina zavatra ataotsika noho ny amin'ny olom-boafidy zay tena mitady an'andriamanitra misy olona nge tena mitady an'andriamanitra tena miverina amin'andriamanitra ka raha ho resy ivalana retiny io ny zavatra azo antoka de zao noho ny amin'reo olom-boafidy reo mahatonga ny fandresena fa mamindra fofoan'andriamanitra satria fanairana io meny fotoantsika mba fa atsika ho tonga amin'ny fibebahana tsy hatonga atsika ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka fa sainky mandalo amin'ny sofon'ny olona zany indrindra moa raha mpitondra fivavahana mpitoro filazantsara tsy hodin'ny olona tsy hainy hoe fa ndray andro any hitady ny olona ozy ny lazay ny amosa rehefa tena tonga ny loza ivezivezy ny olona jehova tonga mosary an'ny tany any amin'ny amosa tsy fanirikanina ozy na etaetan-drano amin'izay vanim-potoana zay fa fanirina andreny tenin'i jehova ivezivezy ny olona hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanina hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ivezivezy hitady ny tenin'i jehova fa tsy ahita satria tamin'ny fotoana mety tsy mety miainy ny olona amin'izao vanim-potoana zao nge firy ny olona ao anatin'ny lozotsika zao tena avelan'andriamanitra hitranga zany a misy feon'andriamanitra trompetra tsofin'andriamanitra ao anatin'izany a fa firy moa ny olona miaino an'izany vitsange ny olona miaino an'izany zay ny mahatonga leo noho ny amin'ny olom-boafidy de ho avoezana zany andro zany fa ndray andro any hitady ny marina ny olona fa tsy ahita ntsony ary amin'izay vanim-potoana zay tafiditra ao anisan'le olo ao anatin'le olona misan'izay horingana ny zavatra hitatsika ihany keo tsy vitan'izay fotsiny hoe le fanekena ny fifandimbiasam-pahefana zay hitatsika fa misy fifandraisany amin'le paska io de inona ny zavatra nisy rehefa tonga ny vanim-potoana ny tsara ny mosesy de teo amban'ny fitatana mosesy angeny olona fa inona ny zavatra nampitainy tamin'izany vanim-potoana zany isy tsy nanome fo an'le olona le aza manaraka ny josafa zay ihany ny tena mpitarika anareo fa tonga ny feom-potoana zay nyjanona nanaiky ny fitondran'andriamanitra izy nampiantso ny zanak'israely izy ary nyteny tamin'ny zanak'israely mihitsy hoe vita tretiny ianao fa josoa indray no hitarika anareo de tena ankatoavy zay zavatra ambaran'ny josoa fepetra zany tandindr'olole menarana varahana entony josoa ihany keo hoe nanohy ny asa io andeha ho any amin'ny tany kanana nananatra n'ireo vahoaka teo amban'ny fahefana le mpitondra zay efa tsy izy tsony mitondra fa efa fantany fa josoa ny hitondra de zao fanetretena lehibe misy itenenana amin'ireo vahoaka zay nentin'ireo hoe tsy za tsony a fa josoa indray no mitarika zao a ankatoavy izy fa tsy hitsity zany amin'izao vanim-potoana zao naiza manerina an'izao tontolo zao tsy manaiky ny fifandimbiasam-pahefana io fa vao mijoro ny anankiray de manome fony vahoaka le olona teo aloha mba hitondra korotana ary le vahoaka tsy manapidiny a tsy manatsiny a satria anao no nitarika azy tamin'izany vanim-potoana zany de verina fa marina le zavatra teneninao de ankatoaviny kanefa le vahoaka no mitondra faisana amin'izay vanim-potoana zay ary io na de nyteny soratra masina milaza an'izany na de saingy tsy tanterahana vetivety ozy ny famaliana ny ratsy atao zany no kirizan'ny olona ny fanaovan-dratsy fa misy fotoana voatendrin'andriamanitra hamalin'andriamanitra ny olona zay natonga ny olona voafitaka amin'izay vanim-potoana zay ary tsy vitan'izay fotsiny ny zavatra nisy fa nitsodrano any josoa i mosesy mba ahatanteraka ny asa zay nataony fa saingy raha nytoejavatra misy nge amin'izao vanim-potoana zao ohatra na de anirinify ary ny akoatrany tsy isy mihitsy ny fifandimbiasam-pahefana ka le mpitondra miala teo andeha hitsodrano an'izay manaraka zay nefa nitaky ny tenin'andriamanitra raha te ho tonga amin'ny tena fivoarana fa zany akory tsy midika hoe rehefa miziriziry le mpitondra miala tsy hitsodrano de tena tsy ahefana inona na inona le mpitondra eo andriamanitra no nametraka an'io fantany fa izy ny mety havita anaiky ny sitrapon'andriamanitra ka na tsy hitsodrano azy azy le olona tsy olo io no nametraka azy fa andriamanitra no nametraka azy mahita fomba hafa andriamanitra tena hitantanana niny olona eny mba hanatanterahana ny sitrapony de miveriny-tsika eo amin'ny tantaran'ny paska inona koa rehefa tongotra ny paska tamin'izany vanim-potoana zany zay sotomatsika lesona lehibe tena ohatran'ny zavatra kely ange zany
mety eritreretintsika hoe mety niteniteny foana ny tenako fa mijery ny soratra masina sy nitoejavatra ny tantara nisy mijery ny famarinana ny soratra masina matahotra sy mangovotra ny amin'ny zavatra hitranga amin'ny isam-batan'olona amin'izao andro faran'izao satria efa loza mananontanyny ity ary efa manakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy ary misy afatra mato neditra tamin'ny fiboana mihitsy ty zao tontolo zao ty de ohatra ny hita tandindony zany aty amin'ny Matteo toko fa Marka toko fa 5:10 hoe le toe-panata amin'izany vanim-potoana zany satria ny zavatra nampiavaka rehefa natsangana ny menarana varahana tamin'izany vanim-potoana zany nanaiky daholo angeny zanak'Israely rehetra de rehefa tonga Jesosy mifanaraka amin'izay fa ny zavatra tokony ho hita zany de zao tokony manaiky daholo kio ny olona rehetrarehetra fa inona ny zavatra nisy ny toe-panahy misy amin'izao vanim-potoana zao satria raha mijeritsika Matteo toko fa 5:10 de tena tonga ny vanim-potoana tena tafitohana ny mpivavaka tamin'izany Rodiosy zay nivokatry ny fialonana tsy nataty an' Jesosy Kristy de inona ny zavatra nataony zay fomba fanganana rehetrarehetra mba tonga an' Jesosy ho helohina ary ny fanamelohana an' Jesosy tsy no Jesosy nanao ratsy fa no Jesosy tena nanao tsara namonjy olona nitoro ny tena famarinana namerina ao amin'ny laoniny ny tena fivavahana ary tena soan'ny olona io fa Jesosy Kristy raha tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty tsy fampanantenana fotsiny fiainana mandrakizay no nahatongavany fa raha nisy narary nositra aminy nisy olona tena tao anatin'ny fahakiviana nampahereziny ary tena nanao ny heriny rehetrarehetra izy na nametraka lalana mba hizoro ny kristianina rehetra tamin'izany vanim-potoana zany mba handraisan'ny olona le toromarika tena avy amin'Andriamanitra rehefa tonga io vanim-potoana io akaiky ny Pasika de inona ny zavatra nisy Marka toko fa 5:10 de ny 9:7 ny 9:7 ka hatramin'ny faraika 10 de zao ny zavatra mitranga teo vakitsika hatramin'ny 9:4 fa Pilato ozy namaly azy nanao hoe tianareo va ozy raha ny mpanjaka mijiosy no alefako anareo efa voafatotra zany Jesosy satria ny sitrapony reto mpivavaka reto ny amononan' Jesosy Kristy fa Pilato le jentilisa nahita fa tsy rariny zany niezaka ihany izy mba hanavitra an' Jesosy ahatonga saina ny reto mpivavaka rehetrarehetrarehetra tianareo va ozy raha ny mpanjaka mijiosy no alefako anareo satria tamin'izany vanim-potoana zany rehefa tonga ny andro firavoravoan'ny jiosy tamin'izay de fomba ny fitondrana satria ny fanjakana romanina no nifeny tanàna tamin'izany vanim-potoana zany ny mandefa babo afaka ary nisy any Barabasy tamin'izay vanim-potoana zay zay tena nitohizana amin'ny famonoan'olona hoe tena voaheloka ho faty fa saingy ary tratra izy faly ny olona tamin'izay fa rehefa tonga ny vanim-potoana de inona ny zavatra mitranga tianareo alefako ve ny mpanjakany jiosy fa fantatry Pilato izy fa fialonana nanolorany lohany mpisorona azy zany hoe misy nondoa mpisorona foana eo na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy satria inona ny zavatra mitranga fialonana daholo angeny mahatonga an'izany eo misehatra ranofo rehefa tena hikatsaka ny marina le mpitondra de tsy misy fialonanao satria le zavatra tsy vitany teo aloha ohatra ny hitany fa ho ataon'le anankiray de atao daholo ny fingana rehetrarehetra toratra zany keo na eo misehatra ra-panahy eo nivon'ny kristianina rehefa misy hitoro-marina tsy maintsy hifandrombaka hiezaka anam-pirofo fa diso iny zavatra nitenen'le olona mitoro-ny marina iny mandray ohatra fotsiny famarinana tokony ho fantatra zany ny Pasika fahatsiarovana ny fahafatesan'i Kristy fa tsy fahatsiarovana ny fitsanganan'i Kristy fa izy amin'ny kristianina no anaiky an'izany fa zay toe-javatra zay zavatra tena hitondra fahaverezana ho an'ny olona raha tsy tafaverina ho amin'ny lono ny kristianina aloha voalohany indrindra satria fepetra mianarana varahana apetraka Andriamanitra zany mba ho ankatoavin'ny olona raha te ahazo famonjena izy de inona ny zavatra mitranga fa ny lohan'ny mpisorona ozy no nanome fo ny vahoaka fa aleo Barabasy no alefan'ny Pilato ho azy zany hoe fantany tsara fa ty Barabasy ty nge mandripaka ty hitondra faisana ndraiky ny vahoaka raha io no afahany kanefa rehefa natao teo Jesosy sy Barabasy de hoe iza ny tianareo alefa de hoe aleo Barabasy no alefa fa tazomy Jesosy de inona zavatra mitranga
pilato ozy namarika nanao tanindray hoe ka inona no ataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjaka ny jiosy satria reto lohan'ny mpisorony reto tsy ampozinao a mpitondra fivavahana fa azo raisina hoe mitorak' izany ko hoe ny zavatra mitranga tamin'izany vanim-potoana zany ke dia hita taratra koa hoe amin'ny mpitondra amin'izao vanim-potoana zao hoe le londohany rehetrarehetra inona ny zavatra ataony manome fongo vahoaka tsy anaiky ny marina dia tiana inona no ataoko ozy ho amin'ny mpanjaka ny jiosy satria le vahoaka tsy manatsiny le lohan'ny mpisorona ara no miteny aminy hoe aloha barabasy fa aloha jesosy no fateo dia inona ny zavatra na anaiky le vahoaka ary eo no tena tokony hitandremantsika amin'izao vanim-potoana zao andinihantsika tsara hoe sao dia hitondra faizana vokatry ny tsy fijerevantsika ny soratra masina fa fankataovantsika hoe tena londohany zay tena velom-pialona ka anome fongo vahoaka hoe barabaso no alefaso nidikan'izay hoe barabaso no alefaso alora nga tsy mitondra faisana eto daholo tsy zavatra tsara ny zavatra hitranga fa zavatra ratsy fa inona ny zavatra nataon'ny olona ary ny vahoaka ozy niantso indray hoe omboy amin'ny azo fijaliana izy tsy hitan'ny pilato tsony zay azo atao aroy pilato taminy fa inona moa ny ratsy nataony nefa vao mainka ny antsoantso izy ka nanao hoe omboy amin'ny azo fijaliana tsy jesosy kristy ny nanolo tena teo amin'ny azo fijaliana hoe vonoy fa zay ny sitrapon'ny olona ny safidy ny ratsy izy ny aminaona ny jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty vokatry ny nataondreo londo amin'ny mpisorondreo zay tsy fantany fa hiteraka zavatra ratsy ho azy zay ary io toe-javatra io ny zavatra mitranga tam'le pasika tena izy ary io no tena atao hoe pasika tena izy satria tonga ny vanim-potoana anombohana ny jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana ary faefatra ambifolo volana anisan'ny io manaiky an'io daholo ny fiangonana rehetrarehetra ary raha tena anytanina ange ny fiangonany oviany jesosy maty ny faefatra ambifolo volana anisanina manaiky an'izany ny olombelona rehetrarehetra ny kristianina rehetrarehetra ary raha apetraka amin'ny fanontaniana ino ny daty ny faefatra ambifolo volana anisanny io manaiky an'izany ny fiangonana rehetrarehetra andro pasika io fa maninona anao vadika ny hevitra rehefa ateo ariny dia zao midikan'izay omboy tany io jesosy kristy io tsy marina zany tsy zay ny atao hoe pasika ary rehefa tsy zay ny pasika tsy mitondra famonjena ho an'ny olona dia tsambiky ntsika ty amin'ny lioka toko fatelo amby roapolo ary io le nitenen'i jesosy kristy hoe tahaka ny nanandratany misisy ny menarana varahana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona aty amin'ny lioka toko fatelo amby roapolo ary mampatahotra rere olona fa sao dia zany ny zavatra hitranga amin'izao vanim-potoana zao ary io zavatra io iveriny io iveriny io fanondroany io ny voalohany indrindra dia nyfananganana menarana varahana tany anefitra sampiverenana ny zanak'israely ahatsiarony le zanak'ondry tsy misy kilema raha teo velona izy niditra antsehatra nidiny jesosy kristy teto amin'ity zao tontolo zao ty manamafy izany hoe tena io le jesosy niantona teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny andro pasika nitanjona kendren'i jesosy ny aza ony zay rehetra mijery ny zanaka famonjena fa mitondra fahazavana ho an'ny olona ave ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana navadiny fotsiny mba tsy ho hitan'ny olona ny tombam-bidiny le aina natolotry jesosy kristy zay tandindo ny fiapetra omena n'izao tontolo zao raha te ho afa-doza izy fa nombon'ny olona tamin'ny azo fijaliana ary nylondohany nanome fony vahoaka tamin'izany nyfantsihan'i jesosy rehefa mifantsihan'i jesosy dia io le teny mivakitsika tamin'ny farany zay mifony javadalina satria io toe-javatra io fanondroany io sa iverina fanotelony io ary amin'ny manaraka ho jerevantsika hoe inarany zavatra hitranga ndray raha iverina fanotelony io pasika io le fananganana n'le menarana varahana arabaky teny tany amin'ny testamenta taloha jesosy teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny faharoa fa iveriny io fananganana menarana varahana io inona n'izay ny zavatra hitranga amin'ity zao tontolo zao ty ary efa mitombotra io ary zay ny farany tsy misy akoatran'izay tsony fa rehefa mitranga zay zavatra zay tonga jesosy kristy fa sanginona ny zavatra misy ady ara-nofo noatrehany olona ny afatry ny mpitoro filazantsara misy ny tena milazany marina fa zao omboy amin'ny azo fijaliana any zany ary izano anombo ny olona milazany marina tsy jentilisa pilato aragaka tovavaka ihany tsy anaiky ny famarinany soratra masina vo mainky andetika ny olona ho rembony satana tonga sy fandirana iverenantsika vakiny ary io no idirantsika lalina amin'ny manaraka hoe manahoana zay fiverenany zay fiverenan'io pasika fanoteliny io fa amin'io pasika fanoteliny io
tompo jesosy kristy ary efa mitombotra izy ary efa io izy mamitsokatra o mipetra amin'ny alalan'io loza io ary zay no nanaovana hafatra ry vahoaka ry kristianina nitodiatsika o am' jesosy kristy fa nilondohany mpisorona na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy amitaka anome fony vahoaka fotsiny azy ekena ny fipetra rehetrarehetra ary fahendrena mahatonga an'izay io toe-javatra misy eto madagasikara io ange ohatran'i jesosy kristy tena ny teny mihitsy faraselanenina ho anareo io ny fipetra zay nomeny hitondra soa sy fanasitranana ho anareo ka sao de le tonga am'le famononany jesosy tamin'izany vanim-potony zany ihany ny zavatra hitranga am'izao vanim-potony zao ka ho tafiditra ao anatin'ny fitakitsika ary ny zavatra hiatrange am'izay vanim-potony zay tsy hoe anka de ho afaka foana ny lohandohan'ny mpisorona fa misy vanim-potony amalian'andriamanitra azy tsy ho zakany zay le valiny avy amin'andriamanitra zay ny andiny fa efatra ambefapolo ka hatramin'ny fa sivy ambefapolo ary am'liko toko fatelo ambiroapolo io le mianarana varahana nitsanga rehefa tokony tamin'ny ora fahenina ozy maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany satria ny maizina ny masoandro ary tritra misasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempolo ary io le fanotanterahany matio toko faefatra ambiroapolo hoe rehefa afaka mifahoriana amindreo andro reo masoandro amezinina volana tsy azavy nikitana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra de ozogozona aizina mihitsy ny tonga ary manaraka an'izay aizin'izay raha ny famarinany soratra masina androtsaka ny fanahiko aho ozy androtsaka ny fanahy de hojerevantsika zay ary zay le fanahy raisinao anatin'ny pentekoty fa nandalo ny pentekoty fa nazava ave ny olona samy toetra ao anatin'ny maizina fa tritra ozy misasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempolo inona ny zavatra nitranga tamin'izay vanim-potony zay de ny zavatra tamin'izay nge andro pasika io miomana tena hitandrina ny pasika nge ny jiosy tamin'izay vanim-potony zay ary teo anatrehany jiosy raha ny tantara raha vo tritra io lamby io raha vo hita satria misy ny efitra masina indrindra zay hidiran'ny mpisorona be ary izy rery ny mahazo miditra ao izy rery ny mahazo mahitany eo manasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra kanefa tamin'io vanim-potony io tritra io raha va tanteraka ny pasika zay ny tanterahana nahazatra hatramin'izay nody maina ny olona nody maina ary niantso tampeo mahery jesosy ka nanao hoe raika eo an-tananao natolotry ny fanahako da rehefa nyteny zany izy afaka ny ainy ary ny zavatra nanaitra de zao olona tsy napozina nyresy lahatra fa ten'andriamanitra io jesosy zay ny vonoana eo ary ny kapiteny ozy raha nahita zay zavatra tonga teo nankalazan'andriamanitra ka nanao hoe lazaiko tokoa fa maro ny io lehilahy io ary ny vahoaka rehetra zay vory teo mba hijery zany raha nahita ny zavatra tonga teo niverina ny tetratra fa ny olo-pantany rehetra sy ny vehivavy zay nanaraka azy avy tany galilea ozy nijanona teny lavitra eny nijery zany zavatra nisy nge tamin'izany vanim-potony zany de zao tena maizina ny tany aman-danitra tahaka ny hoe coronavirus niditra teto am'ty zao tontolo zao ty maizina ny tany aman-danitra inona no nataon'ny olona mody any an-trano mihiboka tsisy azona atao tsony na fivavahana na inona moa no azonao atao ao anatin'ny maizina fa io zavatra misy am'izao vanim-potony zao ary indrindra ho atsika eto madagasikara io de efa vavan'andriamanitra miteny hoe tena fa fepetra farany nge io hoe ny aneketsika ny zavatra ny fandaharan'andriamanitra ho famonjena ny fireneny fa de hitovy tamin'izany vanim-potony zany ihany ve ho vonoana eo amin'ny azo fijaliana ve jesosy kristy sa andray ny famonjena fa ny zavatra nisy nefa de ny vonoana jesosy inona mivokany raha tritra ny efitra lamba andro pasika eo tsisy fivavahana azo ny tanterahana tsony tamin'izany vanim-potony zany tsisy ondry azo natao tsony natao sorona tamin'izany vanim-potony zany raha va teo ny fanompompivavahana de inona ny zavatra nisy teto am'ty zao tontolo zao ty nga misy afaka nitandrina ny pasika fa de zao samy nihiboka da avokoa fa fantatritsika ve ny hevitr'andriamanitra ao anatin'izay fa efa tena ohatrany mampitahotra zany ho an'ny olona tsy matoky an'andriamanitra fa ho an'ny olona atafaverina ao amin'ny marina teraka fivaliana sy fanantenana hoe so ihany andriamanitra fa nahafantatra anao a ka izotra ny marina satria ny zavatra azo antoka rehefa tena mitodika amin'andriamanitra ianao ny zavatra azo antoka de zao tsy hotratry miloza zany ianao ary zay no afatra tina mitany firenena nikain'andriamanitra ty firenena malagasy ty antsaharo rere olona mifimonomononany ekeo ny afatra rehetrarehetra fa te anao zava-mahagaga eto madagasikara andriamanitra na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy ary io zavatra mitrango io te aneo ny voninahiny andriamanitra
ka raha mankato hoe tena mbola tokony horaisitsika malagasy mihitsy le tarigetra hoe ny malagasy zany tia fihavanana tokony ho aseho atsika zany mitantaratra manerina an'izao tontolo zao fa raha tafaverina am'lonatsika mampitsahatra ny korotana mampitsahatra ny fimonomonona na de io tena toromarika avetsy averoa io hoe tena andeha hiteraka grevy hiteraka fanokana mpanjakana tsy hitondra soa atsika io sao de tena tsika indray ny miantsoantso famonjena efa tokony ataon'i jesosy kristy de tsika indray miantsoantso am'izay vanim-potoana zay omboy amin'ny azo fijaliana sa te hiveriny iny ray mandeha ao anatin'ny fiabonantsika tena isy loza mafimafy kokoa hiatra amitsika de avy eo izy indray nomena tsiny rehefa avy eo fa mila mitandrantsika ny amin'ny toromarika rehetra raisitsika mamantatra avy amin'andriamanitra satsia ka raha tsy avy amin'andriamanitra aza manao takan'reto vahoaka reto hoe satria reto mpisorona be reto londohan'ny mpisorona ka raha ame fony vahoaka hoe omboy jesosy aza miditra am'izanytsika ary leo tena taka ny zanak'israely tamin'izany vanim-potoana zany nampandefitra na teo aran'ny mosary na teo aran'ny etaeta ady no atrehany aleo mitodika am'le mianarana varahana fa hitondra famonjena ao atsika zany hoe afatra apetrak'andriamanitra amitsika zany ekeo daholo rere olona fitantanan'andriamanitra fa rehefa tena resy ny aretana hitatsika zay anaovana azy ary andriamanitra no mitantana atsika mba ho ahatonga atsika ho firenena miavaka manerana n'ity zao tolo zao ty ary miasa nke andriamanitra miasa na de ho arany korotana noho ny amin'ny olom-boafidy no mahatonga an'andriamanitra miasa noho ny amin'ny olom-boafidy mahatonga atsika io relaza manerina n'izao tontolo zao fa aza sy mba atsika zay le hoe sary ijereva n'izao tontolo zao atsika zay fa tokony aseho atsika ny firaisapo firaisakina ny fifankatiavana ary ny lehibe indrindra ny fitodiana eo amin'andriamanitra matoky sy mino a fa fotoana foy sisy de ho resy ovalana retiny io tsy aharitra io fa saingy miandry anao hoe tena mpitsahatra ve na io kasibosy anaovan'io ange de ohatran'ny andriamanitra miteny amitsika hoe atsaharo rery olona ny vava diso tava ohatra hoe oka angina oka hiboka oka ambiny tena oka hiverina amin'andriamanitra de fantatritsika fa tsy manaonao foana n'andriamanitra io fa ny zavatra rehetra matoa napetraka andriamanitra de misy antony tsy atonga loza ao atsika fa hitondra famonjena ao atsika tsiraray avy voninahitra ao an'andriamanitra rery any a vavakitsika jehova andriamanitra ray de misaotra anao ndray ny amin'ny teninao ndray zay tonga matoko sy mino izay fa na de ataon'ny olona tsinitsiny ary ny afatry ny filazantsara ianao mahafantatra ny olona zay mangetaheta te hiverina amin'ny marina aoka tompo ho marina ny teninao hoe ny amin'ny olom-boafidy de ho afoeziny zany andro fahoriany zany mamindra-fo amin'ny malagasy rehetra tsy mivavaka hoe ho an'izay mahatoky anao ihany no vonjena fa nizaniza tsy mahalala fantatra fa tsy mametsiny azy ianao fa ny famonjena zay ho tanterahanao tompo mba hatonga saina ny firenena rehetra matoky anefa zay fa ianao nefa nitantana ty firenena ty ianao no nametraka mpitondra ary fantatray fa hevitra avy aminao ny ho hitantanany ty firenena ty de meo anay ny fofeny fanetretena anaiky ny toromarika rehetra zay omeny fa soa anay zany fanajanay anao zany rehetrarehetra zany mba hiadana ny firenena jareo fa ty madagasikara ty tompo na iza ny izy manana eritreritra ka hitondra korotana mba tsy anan-kery zany ny amin'ny rahan'i jesosy zay fa latsaka tamin'ny andro pasika voky anao tompo anampim-bavana izy ireny ka niteti-dratsy rehetrarehetra de diavana hitondrana korotana indrindra akaiky koa ny fankalazana ny fahaleovatena mba tsy hovaniny zany voaka ny voninahitro no asehonao voaka ny sambonao hitsotra tompo de taka ny nanavotanao ny zanak'israely no anavoty ty fireneny ty matoky sy mino izay fa andriamanitra tsy mba mandainga anao andriamanitra mitondra ho am'sedanany ianao hiditra antsehatra ianao ary nininina mety ho tetika ratsy alefa ny devoly hitondra korotana tsy anan-kery eto am'ty fireneny ty zany ho anay kosa tompo na mpitondra fanjakana na mpitondra fivavahana meo fo mahay manetry tena mba hiverina tanteraka ao aminao mba tsy ho izahay ko no ame fony vahoaka tompo ka ndrisika amin'ny vahoaka amin'ny fanao tsy mety hiteraka fandriganana vahoaka iray fo iray sainao tonga ny fibebahana tanteraka ampitsahatra ny fimonomonao nana rehetra satria ianao ny tsy maintsy tompo ny teny farany de matoky sy mino fa
mbola hiditra antsehatra ihany ianao daka an'ireo olona maro be efa nisotranonao dia mbola maro no sitrana hiaina no tratra ny valana reta ary ho tonga ho amin'ny fandresena tanteraka ho voninahitry ny anaranao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao ty firenena malagasy ty dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a Andriamanitra natsotra ny sandrony a mba hiaro atsika amin'ity loza zay efa mitraika manerina an'ity zao tontolo zao ity.